dia ampifaliana foana no hitondrana ny arahaba atolotry ny ekipa rehetra ho anao izay tafaraka aminay amin'ity androany ity. Faly izay miarahaba anao mitondra ny piraritso isan-tokantrano malagasy rehetra tsy ankanavaka na aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Raiso ny tsodrano atolotry ny ekipa rehetra amin'ity androany ity dia ny mba ho fenoana ny herin'Andriamanitra ianao. Misaotra betsaka tsy mahafoy ny fiarahantsika. Misaotra betsaka maneho ny fifankatiavana amin'ny samy malagasy amin'ny fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao fandaharana izao. Mankasitraka anao tsy mahafoy an'ity onjam-peo maminao ity. Indray ny fotoanantsika efa ny fanarahantsika fa hifampaherezana samy malagasy satria betsaka ny zavatra miseho amin'ny fiainany tsirairay avy. Lasa manazefatra ny fo zany dia kivikivo indraindray. Dia ianao tsy mahafoy mihitsy fa raha vao tonga ny fotoana hifampaherezana samy malagasy dia reto indray tsika. Ka izany mahatonga anao hoe tena mankasitraka era-po era-tsaina ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao. Fiteninay matetika ny hoe tsy ho voavaly fa ny tompo ny hamaly anao. Ity le fotoana efa natokantsika hifampaherezantsika dia faly manasa anao indray ary izay dao hiaraka vetivety hifampahery ny samy malagasy fa efa nahazahoana tombontsoa sy fahombiazana be izay fiarahantsika hatramin'izay zay. Tena tian'ny tompontsika miaraka ohatr'izao satria izany ny didiny hoe mifankatiavy ianareo. Ahoana moa ny fankatiavantsika tsy mifankahita samy any amin'ny misy azy ihany avy dia izao ataontsika izao vorian'ny fanahy eto tsika dia lasa maneho fifankatiavana. Ka izany mahatonga anay hoe tena mba raiso ny fisaorana mitafotafo atolotry ny ekipanao amin'izao fotoana izao. Misaotra ny tompontsika namory antsika indray tamin'ity androany ity. Averina foana fa raha tsy izy tsy tafavory etontsika. Matetika mantsy misy olona vao izao vao tafaraka dia hoe mieritreritra izy fa dia mba hiaino an'izany fandaharana izany fa mety miandry zavatra eo izy dia tsy maintsy maheno an'izao fandaharana izao. Non, matoa ianao tafaraka aminay amin'ity androany ity dia misy sitrapon'Andriamanitra tiany atao eo amin'ny fiainanao. Mety ho sarotra mandray an'izany amin'izao fotoana izao. Mety mbola ho vaovao be izany fa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha tena mangetaheta marina ny olona, raha resy lahatra marina ny olona fa tsy sendrasendra izao fa ny tompony mamory antsika satria tiantsika hibebaka, satria tiantsika ho masina, tiantsika handresy an'ity izao tontolo izao ity dia ho feno hery izany olona izany ary afaka hitsangana indray dia andeha hiazakazaka indray. Ka manasa anao dao hisaotra ny tompo fa lehibe ny ataony amintsika. Tena mekoka mihitsy misaotra ny tompo satria tsy mendrika tsika nefa ny zavatra ataony antsika tena mahafa-po. Ka andao hisaotra ny tompo. Mety mbola misy olona tsy mahatsapa an'izany fa ataovy fotsiny aloha. Rehefa raikitra ny hoe dao hisaotra ny tompo dia mba misaora ny tompo ianao. Inona no nataony taminao androany dia hisaora izay zavatra rehetra misy amin'ny fiainanao. Mandeha tsikelikely izany dia ho tsapanao fa tena zava-dehibe ny ataon'ny tompo amintsika. Tena mila ny herin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Tsy misy olona maharesy an'ity izao tontolo izao ity raha tsy manana ny herin'Andriamanitra. Dia ndao ho raisina foana le tenin'Andriamanitra manao hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no manome hery antsika ho lasa zanak'Andriamanitra tsika. Rehefa zanak'Andriamanitra tsika mahazo hery dia maharitra hatramin'ny farany satria hozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Inona ny tanjona ny mba haharitra hatramin'ny farany ny malagasy rehetra. Ka rehefa tonga Jesosy dia ho raisiny hiara-pandova aminy mandrakizay tsika menakavy. Dao hikatsaka an'izany herin'Andriamanitra izany. Efa fahazarana eto amin'ny fandaharana ny hoe tsy manaiky mihitsy raha tsy mandray an'izany herin'Andriamanitra izany. Manana fotoantsika izao nahazo tombony indray tsika androany hikatsahana an'izany herin'Andriamanitra izany dia ndao ary fahatsapana izany herin'Andriamanitra izany. Raha misy olona anankiray taritin'ny tinofo ity dia hanota dia misy hery lehibe ao anaty ao ahafahana manohatra an'izany. Ka manasa anao hanovo an'izany hery izany amin'ny alalan'ny izao fandaharana izao satria izao fandaharana izao dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Androany tsika dia hitondra fampianarana ho an'ny tanora ka tahaka ny mahazatra raha mbola any ambadimbadika any ny tanora dia dao hiara hiasa mba hiantso ny tanora fa tena mila mianatra ny tenin'Andriamanitra ny tanora. Tsy manakana an'izay rehetra tafaraka aminay amin'ity androany ity izany fa dao tsika hiara entana mba
hiantso ny tanora mba hanatrika an'izao fampianarana izao. Dao aloha apetrakintsika am-pelantanan'ny tompony fotoana fa tsika efa zatra ny fanatrehany dia ampio ary hivavaka hangataka ny fanatrehan'ny tompo. Jesosy misaotra indray noho ny fanangonana ho anay eto. Tsy afaka nanao ninina mihitsy izay raha tsy ianao no nakanay tsirairay avy tany amin'ny misy anay avy tany dia nangononao eto izahay. Saotranao ny malagasy fa tsapanay ny fitiavanao. Tsapanay mihitsy le fitiavanao hamonjy anay. Le ianao mitady ny very. Ndreto izahay olombery mitady mpamonjy dia sendranao koa izay Jesosy mitady ny very dia tafaray ny tisiny manina. Tompo mankasitraka indrindra ny amin'ity androany ity. Manolo teny izahay reto hianatra ny teninao. Ka momba anay fa tsy hainay izany, tsy fantatray izany. Ataonay ahoana ny hianatra ny teninao fa mangataka ny fanahinao masina izay hiasa amin'ny tsirairay avy mba hahazahoanay manatrika ny teninao. Tompo jereo ny fon'ny mangetaheta, jereo ny fon'ny olona te hiova, jereo ny fon'ny olona tena te hivavaka marina, mitady anao marina, te ho afaka amin'ny fahotana, tendreo amin'ny tananao ireny olona ireny. Matetika misy ankiviana sy misy tahotra sy fanahiana mangataka ny tananao ankavanana hanendry an'ireny olona ireny mba hiteny hoe izao no alfa sy omega, aza matahotra. Misaotra betsaka noho ny nataonao tamin'ny fiainanay hatramin'ny vao mifoha ka hatramin'izao. Complet ny zavadrehetra. Mbola nampianao ny teninao ihany koa afa-po izahay. Mangina mitohaka amin'ny tendanay ny porofo rehetra amin'ny herinao, ny voninahitrao, ny fahasoavanao, ny fitiavanao. Mekohoka ry Jesosy, mpanjaka amin'ny mpanjaka, saotra betsaka. Tompo, tao hiaraka aminay amin'izao androany izao fa tsy mahavita teny izahay. Tazomy ny tsirairay avy tsisy hiala fa andray ny herinao ary andeha hanatanteraka ny adidy aman'andraikitra am-pifaliana ao aorian'izao fandaharana izao. Atolotra ianao ny fotoana rehetra manatrehanay hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany fa izay efa zatranao Jesosy tsy mety aminay intsony izany mandeha irery izany. Dera tsy laza, ny voninahitra, mandrakizay no atolotry ny malagasy ianao amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androantsika dia hianatra momba ny ireo dingana fiasan'ny tenin'Andriamanitra. Manasa ny tanora mihitsy amin'izao fotoana izao mba hanana concentration. Raha ohatra ianao mba afaka tena mitokana, raha ohatra ianao mba afaka tsy milalao telefona, raha ohatra ianao mba afaka tsy miresaka na manao zavatra dia miangavy ianao amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra ity. Ndaontsika hanaja ny tenin'Andriamanitra, hitaizanao izany ary hanampy ianao amin'ny fiainanao mandra-pahalehibe anao. Be da be ny zavatra tafiditra ao anatin'ny fisainan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mibahana voalohany indrindra dia ny fanoherana. Amin'izao vao manomboka izao ny fampianarana dia miangavy ianao hiala amin'izany toe-tsain'ny fanoherana izany. Aza ny eritreritra ny hamaly na dia ny haza fa meteza hiain'ny tenin'Andriamanitra. Misy dingana ireto tsara ho fantatry ny tanora mba hahatonga tanora anankiray tanora matahotra an'Andriamanitra. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Josoa toko voalohany andininy 9. Any amin'ny testamenta voalohany no misy an'izany bokin'ny Josoa zany ao aorianan'ny bokin'ny Deuteronomia. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty bokin'ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina mba hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia ambinina ny lalanao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Jehovahandriamanitra mihitsy no niteny direkta tamin'i Josoa rehefa voatendrin'Andriamanitra izy andimby any Mosesy indray eo amin'ny fitariana ny zanak'Israely. Andraikitra ngeda be zany dia nodidiny mihitsy Josoa mba tsy hiala amin'ny vavany ny bokin'ny lalàna fa saintsaino andro aman'alina ozy mba hitandremanao anao araka ny izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ambinina lalanao sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Inona ny zavatra tadiavin'ny tanora amin'izao fotoana izao dia izany hoe fanambinana ny lalana izany sy ahazo fahombiazana tsara. Be da be ny maniry an'izany fa matetika tonga dia misaoty any amin'ilay dingana farany, any amin'ny fahombiazana, any amin'ny succès sy ny fanambinana, ny réussite ny tanora. Fa androantsika hianatra hoe
inona daholo ireo dingana tsy maintsy arahana mba hatongavana amin'izany fanambinana sy fahombiazana tsara zany. Andriamanitra no miteny an'izany. Andriamanitra manatanteraka ny teniny amin'izay rehetra mankatoa. Dingana voalohany ny fananana ny boky ny lalàna, ny baiboly zany. Misy teny hoe ity boky ny lalàna ity. Ny dikan'izany eo an-tanana mihitsy le boky. Tsy mipetrapetraka any le boky fa eo an-tanana. Ity boky ny lalàna ity. Tsy application ny boky tsy mitambatra amin'ny zavatra hafa, tsy ao anaty telefônina ny boky dia ny baiboly zany, fa tena baiboly boky taratasy. Efa noresahana, efa naprisihana imbedabe ny tanora ny mba hahazahoany manana baiboly tena izy. Tsy manana excuse ianao ny tsy hanananao baiboly. Tena tsapa fa ny tanora rehefa misy zavatra ilainy dia vitany ny mitady vola. Donc tsy manana excuse ianao raha misy tanora amin'izao fotoana izao miaino anay tsy manana baiboly ka hitady excuse hoe zay mbola tsy miasa, zay tsy manam-bola, izay izao na izao na izao, dia tsy ahasoanao zany fa raisy ny fanapahan-kevitra dia manana baiboly ianao. Izay ny dingana voalohany. Tsy maintsy manana baiboly ny tanora rehetra. Baiboly boky tena izy. Dingana faharoa dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe oka tsy hiala eo amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity. Ny dikan'izany dia atao tsenjery. Ahoana ny fomba fanaovana tsenjery? Tsy ampianarina an'izany intsony ny malagasy fa ny malagasy ny tena tompony tsenjery rehefa mbola tany amin'ny EPP tany. Misy ary mbola manohy an'izany ihany na dia taty amin'ny fianarana ambony taty ary. Ka tsika tsy atoro amin'ny tsenjery fa rehefa hanananao le boky dia mila atao tsenjery. Raha oharina amin'ny hira sy ny zavatra henon'ny tanora, ny film, ny fianarana, ny sary miditra ao anatin'ny sain'ny tanora ny baiboly dia tena kely raha mihoatra amin'ny zavatra miditra ao anatin'ny lohan'ny tanora. Izay koa dia tsisy excuse hoe lava be loatra amin'ny baiboly. Nomen'Andriamanitra fotoana ny tsirairay avy hiainany eto ambonin'ny tany, mandritra ny androm-piainany tokony ahavitan'izany ny tsirairay avy. Izany ny anentanana dia ny zao mbola tanora zao dia efa manomboka hanao tsenjery ny baiboly. Tamin'ny sekoly alahady tamin'ny katesisy dia nety mihitsy ny fanaovana tsenjery, fa rehefa melehibe dia tsy nanao an'izany intsony. Dao averina indray. Manasa anao ny tenin'Andriamanitra zao lalana hatongavana amin'ny fanambinana sy ny fahombiazana tsara zao atoro anao zao dia meteza ianao hakatoa. Mba omeo fotoana ny tenin'Andriamanitra ianaranao tsenjery azy. Mba eritrereto ny zavatra hitanao isan'andro miditra ao anatin'ny lohanao dia memorizenao ao nefa tsy mahasoa akory. Dia aiza ny plasy ny tenin'Andriamanitra amin'izany? Jereo tsara ny zavatra hainao tsenjery, tsisy diso mihitsy, hira firy, filma firy, sary firy, ny fianaranao manginy fotsiny. Zany rehetrarehetra zany hainao tsenjery. Dia androany ny tenin'Andriamanitra manasa anao omeo plasy ny tenin'Andriamanitra ho eo amin'ny vavanao. Tsapa mihitsy fa tena miteniteny foana ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy hay refesina, tsisy bedy, izay tiana tenenina na teninina dia mivoaka amin'ny vavan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny fitazoman'ny tanora tsy hiala eo amin'ny vavany ny tenin'Andriamanitra dia ampiova ny fomba fiteniny. Raha misy tanora zatra mpiteny ratsy, mpanompo, mpanozona, miteniteny foana, zao izy anapa-kevitra amin'izay fa hamaky tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra anadio ny vavany. Ho tanora madio fiteny, ho tanora hiteny teny manasitrana amin'izay izy amin'izao manaraka izao. Ka raha misy tanora amin'izao fotoana izao mangetahetany mba hiala amin'ny teny ratsy sy ny miteniteny foana sy ny manozona sy ny mivazavaza tsisy dikany io dia manomboy ianao manao an'ity dingana faharoa ity dia le hoe oka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity. Dingana fahatelo dia ny misaintsaina andro aman'alina. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa saintsaino andro aman'alina. Eo ny tena lesoka be indrindra amin'ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Tsy manam-potoana intsony ny olona hisaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Ny dikany hoe misaintsaina dia mandinika lalina sy ampahamatorana. Mila fotoana izany. Mampirisika izahay amin'izao fotoana izao ity tenin'Andriamanitra anankiray ity aloha, toko anankiray ity no anaovan'ny tanora eksersisy. Josoa toko voalohany andininy 9. Tsy
de lava loatra io toko io aloha anombohana le hoe saintsainina andro aman'alina. Teo anteny hoe mba omeo fotoana ny tenin'Andriamanitra ho ao an-tsainao. Misy tanora de mahavita miaro tory amin'ny zavatra tsy misy dikany. De reraka ho azy eo de zay vao matory. Amin'ity androany ity de manasa anao ny tenin'Andriamanitra, omeo fotoana ny tenin'Andriamanitra mba hisaintsainanao azy. Misy fotoana zany amakiana baiboly, misy fotoana enoana tenin'Andriamanitra ohatr'izao fa misy fotoana enao rery misaintsaina mandinika lalina ampahamatorana ny tenin'Andriamanitra. Eo ny tena tsy vitan'ny olona amin'izao fotoana izao satria reraka, satria soloina zavatra hafa ny tenin'Andriamanitra. Lanin'ny haino aman-jery ny fotoana de tsy manana fotoana intsony hisaintsainana lalina tenin'Andriamanitra. Hany ka misy fiantraikany eo amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy zany tsy fisaintsainana lalina ampahamatorana izany. Ka manasa anao hanome fotoana na ely io na vetivety io rehefa tena vitanao ny misaintsaina ka azonao tsara ny tenin'Andriamanitra, izay ianao vao mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra hafa indray. Fa ataovy mihitsy aloha izay tena hoe azonao tsara an'ity tenin'Andriamanitra nianarantsika androany ity. Ity tenin'Andriamanitra ity zany sady anaovana application no ianarana. Andro aman'alina ozy ny tenin'Andriamanitra. Misy olona matetika tsy mahita tory amin'ny alina, aza de variana amin'ny tanisan'ny fahoriana sy ny fahatezerana sy ny manonofy ao am-pandrianao fotsiny fa mampirisika anao hisaintsaina lalina tenin'Andriamanitra. Iverina vetivety ny torimasonao rehefa misaintsaina tenin'Andriamanitra ianao, noho ianao hitanisan'ny zavatra hitanao sy ny mahasosotra sy ny fanirianao sy ny tia zao tontolo zao ty rehefa tsy mahita tory ianao. Amin'ny atoandro manana fotoana ve ianao mba hisaintsainana zany tenin'Andriamanitra zany? Omeo fotoana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny sainao fa hanadio ny fisainanao zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny zanak'olombelona de hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva de misaina ratsy foana. De tonga ty ny tenin'Andriamanitra, ny fisaintsainana andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra de hanadio ny fisainan'ny olona. Mbola tanora ianao zao mbola malalaka be ny memoaranao ao, mbola kinga be ny fandraisanao zavatra, mba omeo plasy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fisainanao mba tsy hidiran'ireo fampianaran-diso be da be efa hoentin'ity zao tontolo zao ty amin'izao fotoana izao. Ny vokatra zany fisaintsainanao zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mba hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra eo. Raha misy tanora zatra tonga de hoe naheno tenin'Andriamanitra izy tonga de lasa nitandrina de tsy nandeha amin'ny zeloniny kory le fitandremana rehefa avy eo de ovay indray ny fomba famindra arao indray reto dingana reto de ny fananana baiboly aloha, famakiana azy fanaovana tsenjery anazy fisaintsainana azy andro aman'alina, zay ianao vao afaka mitandrina anao zay rehetra voasoratra eo. Ary ny vokatra zany rehetrarehetra nanarahana an'izay dingana zay de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe te ambinina ny lalanao sady azo fahombiazana tsara ianao. Te ahay ny tanora, te ahita asa ny tanora, te ahazo vady ny tanora, te mba olombanina ny tanora ho reharehan'ny firenena. Reo dingana rehetrarehetra reo de nampanantenain'ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy miafara amin'ny fanambinana ny lalanao zany sady ahazo fahombiazana tsara ianao. Amen be zany ho an'ny tanora rehetra. Mpatadidio reo dingana reo. Misy tanora ve ihany matahotra manahy ny hoaviny tia ny tenin'Andriamanitra tonga de sambory ty tenin'Andriamanitra ty fa ny teny fampanantenana an'Andriamanitra tsy misy an'izany tsy tanteraka izany fa tanterahany zany. Fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra fotsiny hoe anao an'le dingana ve ianao sa tsy anao. Fa raha misy tanora tapa-kevitra fa anaraka an'ireo dingana nampianarina androany ireo de inona miandry azy ambinina ny lalanao izy sady azo fahombiazana tsara ianao. Manaova amenna ny tanora rehetra mba ho tanteraka aminy zany teny fampanantenan'Andriamanitra zany. Averiko indray mandeha indray fa Andriamanitra manatanteraka ny teny fampanantenany amin'izay matahotra azy. Vitanao zany amin'izao fahatanoranao zao. Raha zao ianao manomboka manana méthode mampiasa ireo dingana reo de ho tahaka ny Josoa ianao satria i Josoa de nanana ny fomba ny tanan'Andriamanitra. Mety izy ianao hitsiriritra an'izany fanambinana sy fahombiazana eo amin'ny fiainanao zany. Tandremo fa ny contraire n'io indray de ao amin'ny bokin'ny Matteo toko 7:20 vakina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay naharay ny voteny amin'ny tany voatoana dia izay mihaino ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana.
120. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana, ko rehefa avy ny fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohana izy. Mampitandrina indray ny tenin'Andriamanitra eto fa sao dia misy tanora enti-po manananaka fotsiny rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra. Mientanentana eo izy dia tena amin'ny mahatanora azy dia malaky mandray azy tamin'ny hafaliana ozy ny tenin'Andriamanitra nefa tsy manapaka ao anatiny. Tandremo zany. Tena contraire be an'le afatr'Andriamanitra tamin'ny Josoa teo indray ty karazan'olona anankiray lazaina eto ity. Be sentiment fotsiny be fihetsiketsehana fotsiny fa tsy mamaka ao anatiny le tenin'Andriamanitra. Maharitra vetivety foana ozy ny tenin'Andriamanitra fa rehefa avy ny fahoriana na ny fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohina izy. Be da be ny tanora rehefa tsy afaka fanadinana, rehefa tsy mahita vady, rehefa tsy mahita asa satria tsy lalipaka ao anatiny le tenin'Andriamanitra, tsy nisaintsaina lalina andro aman'alina dia tafitohina izy ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa manometsiny an'Andriamanitra rehefa samy tafaraka samy tanora any dia tsy mahajoro tsony. Rehefa kiakian'ny tanora samy tanora any amin'ny fitafy sy ny fihetsika dia tsy mahajoro fa lasa manaraka an'izao tontolo izao satria maninona tsy lalipaka le izy fa nalaky nandray azy tamin'ny hafaliana ozy ny tenin'Andriamanitra. Misy tanora ve eto rehefa mihirahira evangelika na mandeha mitoriteny na maheno toriteny dia tena miroborobo ary tena feno fifaliana mihitsy. Exercice amin'ity androany ity, verifio tena lalipaka ve ny tenin'Andriamanitra ao anatinao sa eo ampanaovana ihany, satria miaraka amin'ny tanora be da be dia mivavaka, misy fitariana fa rehefa ianao reriny miatrika ny fakapanahy dia mora lavo ihany ianao, mora tafitohina ihany ianao. Dia manasa anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Mila manaraka an'ilay dingana nianarana tamin'ny voalohany teo dia ny fananana baiboly voalohany indrindra, ny famakiana baiboly, fanaovana an'izany tsenjery eto amin'ny vava, ny fisaintsaina andro aman'alina n'izany tenin'Andriamanitra izany. Manapa-hevitra ianao anaraka an'ireo dingan'ireo fa ny teny fampanantenana efa mahafaly sahady ho amin'ny fanambinana sy ny fahombiazana tsara ho an'ny tanora malagasy. Da ho ary atombony fanapahan-kevitra ao omeo toerana ao anatin'ny fisainanao ny tenin'Andriamanitra mba hatateraka ny fanambinana ny lalanao sy ahazo fahombiazana tsara ianao eo amin'ny fiainanao. Dao petraka eo am-pelantanan'ny tompo izany teny izany fa sao dia alain'ny devoly. Jesosy misaotra betsaka anao ny tanora malagasy fa nahazo teny fampanantenana mifanandrify amin'ny fanirian'ny reto tanoranay reto. Misaotra betsaka anao na mpianatra, misaotra betsaka anao na mpatsiahan'ny dingana tokony andehanan'ny tanora. Misaotra betsaka anao mitazona ny reto tanora reto hatramin'ny farany tsisy navelanao niala teo ry zareo fa noho ny fitantananao dia reto izay miaraka amarana an'izao fandaharana izao. Jesosy mila fampianarana mihitsy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao fa tena efa mivily lalana. Ka mikohoka eo anatrehanao izahay miaraka amin'reto tanora reto misaotra anao nanomezanao indray ny fampianarana ity tamin'ity androany ity. Mankasitraka indrindra Tompo, tena tsapanay ny fitiavanao. Tsapanay ny fitiavanao ny tanora. Tsy navelanao andeha fotsiny tany izy ho rebireben'ny devoly tany fa novorianao teto hianatra ny teninao. Izao mila ny fanendren'ny tananao ny tsirairay avy, mila ny herinao, mila ny fanahinao masina mba hampiaika azy fa mila ny herinao izy azony mandray an'izany fanapahan-kevitra anana baiboly izany. Tompo, vao any amin'ilay dingana voalohany mihitsy no angatahanay fanampiana aminao. Ampio ny tanora rehetra izay tsy manana baiboly boky tena izy amin'izao fotoana izao, maniry ny anana an'izany mba ho tonga ao amin'izany baiboly izany. Mangataka ny herinao sy ny asa mahagaga mba hanova ny tanora mba ho izany baiboly izany no ho zava-dehibe noho n'ireo zavatra ilainy andavanandro. Tompo, misaotra betsaka noho ny fitiavanao ny tanora malagasy. Tena petraka eo an-tananao re tanora ireo fa sahirana izay mitaiza tanora. Tsisy afa-tsy ny teninao no ahafahanay miteny amin'izao fotoana izao fa raha ny teninay na ny fahendrena malagasy na ny formation be da be omena azy dia efa tsy mandaitra tsony. Misaotra betsaka anao nanome teny ho an'ny tanora malagasy. Matoky izay fa hiasa amin'reto tanora malagasy reto ny teninao ary anana tanora malagasy tsy ho vesatry ny firenena i Madagasikara fa ho tanora matahotra an'Andriamanitra. Misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny dera sy ny laza sy ny voninahitra mandrakizay no atolotra ianao amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka anao, mankasitraka ny tanora rehetra ihany koa tsy niova radio tamin'ity androany ity.
Mametraka ny mandra-piaona ny ekipa rehetra fa manantenany mbola hifankahita, mila makatoa ireo dingana andidin'Andriamanitra antsika ireo tsika fa efa ho avy Jesosy.